Efa mandinika zany ny technicien atsika miaraka amin'ny mpanetsika ny groupement des pétroliers de Madagascar ny tsara ary ombany fitarihan'ny OMH ny tsara azavaina amin'ny sarambaben'ny olona tsy miantraika eo ny eo amin'ny vidiny solika ny fidina ny vidiny solika eno amin'ny tsena iraisam-pirenena azadino fa amin'ny fotoana zay dinany vidin'ny pétrole brut zany dia tsy maintsy mbola misy une phase de raffinage, de transformation. Zay vao entin'ny sambo makadiry le tanker reny avy any Makati avoaka eo amin'ny seranantsambon'ny Tomasina miditra amin'le le cuve ngeza be iny dia mahazo ny tomarika avy amin'ny direction générale des douanes amin'ny famoahana azy zay vao entina amin'ny fomba nagoa lehibe na amin'ny alalan'ny Madaray na amin'ny alalan'ny camion citerne Makati Antananarivo ka hitanareo araka zany fa mbola lavalava ihany ny lalana alehan'ny le solika le pétrole brut eo amin'ny telo volana eo zany vao tena miantraika à la pompe le izy raha ny tokony izy ka io tsy maintsy hidina fa tsy hidina zao dia zao ny tsara marihana fanorony dia ny nandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny subvention ny vidin'ny solika ka tsy maintsy miala tsikelikely ny aloha ny subvention ataon'ny fanjakana ka tsy hiotsaka zany ny vidin'ny solika ranomarina fa hidina tsy moramora eny arakaraky ny isintahan'ny fanjakana amin'izay système de subvention zay ny tsara marina fotsiny de ty anisan'ny fanovana zay tiako entina ary mino za fa efa nanomboka nanady ady momba an'izany ny ministre ny Angovo teo aloha sy izy ngala zany dia ny tokony ampiasana arak'izay azo atao ny huile lourde zay vokarintsika eo Tsimorolo to tsy maintsy afangaro gasoil kely izy io zay vao azon'ny groupe thermique atsika ho levonina ka hojerentsika zany ny fomba ampiasana ny reny iny huile lourde iny mba ampianana ny facture pétrolière atsika satria tena miteraka fandanina be mihitsy ary en devise ny fividianana solika ny reny sarotra ny tompoteny fantatra hoe za tonga de tsisy tsony ny délestage ho tohizana araky ny teneniko teo niezaka efa nataony izy ny ministre ny Angovo teo aloha mariko fa efa nisy fanovana mahomby de mahomby zay natokony nandritra ny fotoana zay nandraisany iny vonjimaika zany satria ministre intérimaire izy ka ho tohizana zay ezaka zay ary tadiavako miaraka amin'ny technicien ny fomba hanatsarana ny tetika mahomby kokoa entina amoanana ny délestage.